tsy tokony isy débat akory fa tokony 100% gasy ajanony amin'izay io système midy io fa ndao tsika hiverina amin'ny taux de change dia ireny atlanjany kely ny vola gasy tadio fa io resaka vola après ny taux de change fixe dia nisy natao hoe flottement midy ihany fa midy informel dia ny décret nametraka azy io tamin'ny 2004 io lasa formel le izy taloha izy midy à la criée dia zao izy midy efa hidinonjareo zany le izy raha Valomahana niakatra reo tamin'ny 2002 niakatra au pouvoir 14 000 teo nge ny euro tsika amin'ny teny zao izy mbola amin'ny 14-15 millions ny euro fa ny mampozina azy amin'izao fotoana zao rehefa 14 000 izy miakatra 15 000 miakatra daholo ny vidin'entana rehefa miverina 14 000 izy tsy mihetsika ny vidin'entana verina 15 000 izy miakatra nay ny vidin'entana verina 14 000 izy tsy mihetsika ny vidin'entana verina 15 000 izy miakatra nay ny vidin'entana le famoronam-bola misy roa karazany le karazany famoronam-bola aloha dia hoe micréer monnaie micréer billet io créer action na billet physique io zany fa amin'izao fotoana zao moa afaka hoe atao hoe écriture électronique koa dia mety avy any banque centrale raha ohatra io famoronam-bola io ka takalona vola simba satria ren'le billet rehefa mandeha raha Madagasikara dia misimba izy dia misy fotoana hoe rehefa tena hitanjareo hoe simba izy any amin'ny banque dia tsy alefany en circulation intsony fa angoniny ao dia rehefa misy dia avy any amin'ny banque centrale mba soloy vaovao reto vola reto iny le création monétaire physique fotsiny iny tsy iny resahantsika zao ny création monétaire resahana dia le mamorona vola amatsina ny économie sans contrepartie tsy misy tany tsy manao an'io rehefa mijery ny tany ianao ka miteny le olona hoe manao déficit budgétaire izy endetté jusqu'au cou izy ny tany endetté indrindra eran'izao tontolo zao dia ny États-Unis ny voalohany raha tsy diso ny Allemagne ny faharoa dikan'izany nanao création monétaire reo na planche à billets fetsono azy na création monétaire déficit budgétaire dikan'izany création monétaire sans contrepartie dia hoy izy hoe tsy misy tany tsy manao an'io fa eto amintsika ny solution dia io création monétaire io zany hoe ahoana ny fomba amatsina ny économie malagasy satria azadino fahantrana ara-tsaina voalohany eto amintsika voanao zavatritsika dia tonga dia mila vola avany zany hoe mirelancer ny économie gasy tonga dia vola gasy aloha raha mbola eo midy tsy afaka manao création monétaire ny fanjakana lazaina koa création monétaire fa hoe raha vao manao création monétaire anao dia inflationniste tadio anefany fa misy foana io création monétaire eto amintsika tsy mifanjakana tsy ny gouvernement Malagasy tsy mifanjakana malagasy manao azy fa reo banque primaire reo nge manao création monétaire le création monétaire lazaiko zay dia zavatra tsotra apetraky ny loi bancaire ny lalàna ny kajina men'ny olona moa dia hoe raha manana 100 izy fonds propre afaka mampindrana avroen'ny fonds propre izy afaka mampindrana 200 izy fa le 100 ambonin'le fonds propre iny tsy ananany iny fa création monétaire magaga tsisy miteny hoe inflationniste io zany no pozina voalohany satria iny nadikan'io fanjakana gasy avela manao création monétaire dina nataony mémettre banque du trésor izy dia eritreretra minitra hoe raha mémettre banque du trésor fanjakana malagasy dia banque primaire no mividy azy zany hoe trosa zany trosatsika gasy dikan'izay dia tsika malagasy mihindrana volatsika amina banque zay tsy manana azy akory fa nanao création monétaire dia tsika andoha intérêt dia tsika irembourser azy nefa vola tsy nananany iny ahoana ny anakenan'izany zay mila ahitsy voalohany zany hoe le loi bancaire mihitsy milovana hoe nareo banque primaire reo lalàna vaovao tsy mimity tsony tsy ny marché interbancaire de devise tsony foanan'io tena toza hoe io ny urgence voalohany fa raha vao tsy foanana midy tsy afaka anao création monétaire tsika satria izay nataonjareo tao amin'ny tany Zimbabwe ny solution mazava azy fa création monétaire nanao création monétaire izy fa tsy mifoana ny midy zay ny erreur nataony oui andriamatoa Tsetson mahantra avy hatrany ny vahoaka malagasy noho ny fampidinana ny sandan'ny vola malagasy sy ny midy marché interbancaire de devise dia tsaina ny vola vahiny misy eto Madagasikara no tereny fianakavia mbery isam-pirenena apetraka ao amin'ireo banky vahiny
ho any Andriamatoa Ratsetson io midy io no rangory fototry ny afo miteraka fahantrana eto Madagasikara ka ho aminy tsy marché interbancaire de devise no anarany fa mécanisme injustifié de dévaluation. Loza hoy Ratsetson ny vokatra ateraky ny fampidinana ny sandam-bola eo amin'ny firenena iray. Raha ampidinina 100 isan-jato ny sandam-bola androany, raha ampitso dia raha ampitso ihany dia midina antsasany ny fahefa-mividiny malagasy rehetra. Raha mbola ampidinina 100 isan-jato indray ny vola, midina ampahefany ny fahefa-mividiny malagasy rehetra. Kanefa hoy Ratsetson tsy fampidinana 100 isan-jato indroa miantaona no natao teto, fa fampidinana 900 isan-jato. Noho ny baiko ny FMI sy ny Banque mondiale ka ny midy no fitaovana fampahantrana manara-penitra ampiasainy. Ny midy no mampidina ny fahaela velon'ny malagasy ho 470 taona monja. Ny midy no mampahantra ny 80 isan-jaton'ny malagasy. Ny midy no miteraka ny fahafatesan'ny zazakely eto Madagasikara. Izao no fanamby ataoko aminareo fireneny dehibe hoy Andriamatoa Ratsetson. Etseo ny mpahay lalàna faran'izay malaza any indrindra any aminareo dia mba ampidino 970 isan-jato ny sandam-bolanareo fa mipotsatroko anareo aho hoy Andriamatoa Ratsetson raha tsy hitovy fahantrana amin'ny malagasy ianareo. Na iza ho izy no mpitondra, na mahay izy na tsy mahay, na mpandray kolikoly izy na tsy mpandray kolikoly, ho mahantra foana ny vahoaka malagasy raha mbola eo ihany io midin-doza io. Tsy miasa eto Madagasikara intsony hoy Andriamatoa Ratsetson ny lalàny tolotra sy ny tinaty satria ny fahefa-mividiny malagasy mihitsy no tsy misy intsony. Na vitsy aza ny tolotra eo amin'ny tsena, tsy mividy zavatra intsony ny ankamaroan'ny malagasy satria tsy manam-bola. Ny zavatra hoaniny no ferany. Raha ninam-bary intelo isan'andro izy taloha, raha miakatra ny vidim-bary indroa, na indraindray aza indray mandeha isan'andro ihany izy no mba mihinam-bary. Raha nampiasa frigidaire sy fatana elektrika izy taloha, raha miakatra ny vidiny jiro ataony fitehirizana entana ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireo. Na ao aza ny tsindry ataony fianakaviam-bera sy am-pirenena hoy Andriamatoa Ratsetson, ny fahantrana ara-tsain'ny mpitondra sy ny mpanao politika malagasy no mahaela velona ny midy eto Madagasikara. Sady tsy mitombona ara-teknika ny midy, hoy izy, no fahadisoana goavana ara-toekarena. Eo amin'ny lafiny teknika, tsy tompona andraikitra amin'ny zava-mitranga ny fanjakana malagasy raha lafo loatra ny tinady, dia tsy voakasika noho izany ny sandany vola malagasy. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena hoy ihany izy, iza no firenena adala sy vendrana ampidina ny sandam-bolany kanefa ny 80 isan-jato ny fahazahoany vola vahiny dia avy amin'ny fanondranana vokatra makany ivelany izay ny tsaina iraisam-pirenena no mametra ny vidiny. Ary eto hoy Andriamatoa Ratsetson no atsapana fa mamita-bahoaka ny mpanao politika mahazatra. Milaza izy ireo fa tianao fifidianana ny vahoaka satria efa reraka, satria ny fifidianana ihany no aseho ampijanona ny krizy. Izany no lazainy hoy Andriamatoa Ratsetson kanefa tsy sahy mikitika anireo zava-doza mampahantra ny malagasy izy ireo, dia ny sandan'ny vola malagasy nampidinina 970 isan-jato, ny vola mitsingevaeva ary indrindra ny midy miteraka fahantrana. Na samy manana ny hevitra aza izay samy mpahay toekarena hoy Andriamatoa Ratsetson. Izao kosa ny zavatra iombolanay. Velona tsara ny toekarena raha matanjaka ny tinady anaty eo amin'ny firenena. Any amin'ireo firenena matanjaka raha tsy kiaritra fa midina ny arkarena avy hatrany dia tadiavina ny hevitra rehetra mety ampiakatra ny fanjifan'ny mponina. Amin'ny firenena mahantra toy Madagasikara, vaka ny saina mahita fa midina foana ny arkarena eto amintsika kanefa tsy misy manao ady hevitra mikasika ny fampiakarana ny tinady. Ary loha laharana amin'ny fahanginana ny FMI
sy ny banque mondiale sy ny bolokiny gasy. Efa hita izao tompoko fa sady mahantra no tsy ampy sakafo ny ankamaroany malagasy dia mbola asain'ireo expert vahiny sy ny mpitondra bolokiny ifekibo sy iafy ihany ny vahoaka malagasy. Dia hoe Andriamatora Tsetson, ny olona jambana ketrina na mpamoan'olona ihany no tsy mahita fa ny olana eto Madagasikara dia ny fahefa mividy ny malagasy. Efa mbavahoana izao izy ny andro tokony vahoaka malagasy. Kely sisa dia tsy hisy intsony eto Madagasikara hoy Andriamatora Tsetson ny olona amin'ny kilasy antonontonony ka saranga roa ihany no tavela eto Madagasikara ato andaniny ireo vitsanisa migalabona amin'ny arembe ankilany ny vahoaka ho lasa 4,000 daholo raha mbola eo ihany ny midy. Resaka fandrebirebena fotsiny ny hoe ny fahantrana ihany no fahavaloko sy ny hoe tsy lahatra akory ny fahantrana.